Zay ny amin'ny zavantseo teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza iny fa misy ny fitantanana tsy ara-dalàna ary paika politika mety animba ny fitondrana konokonoan'ny biraomaritry ny antenimieram-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distriktin'ny Betroka Nicolas Randrianasolo. Manoloana izany indrindra dia mitaky ny anovana ny mpikambana ao amin'ny biraomaritry ny antenimieram-pirenena ity député ity. Vola Ravoafy sy Tsirakoto Arsan Atrany. Mitaky ny anovana ny mpikambana eo anivon'ny biraomaritry ny antenimieram-pirenena ny député voafidy tao Betroka Nicolas Randrianasolo nambarany fa misy ny fitantanana tsy ara-dalàna ary paika politika mety hanimba ny fitondrana konokonoany ny biraomaritry ny antenimieram-pirenena Amperinasy. Nangataka amin'ireo HVM reo tokony ravana ny propre-manany Assemblée nationale satria tsy mety amin'ny eritreritry Nicolas Randrianasolo zany hoe lalàna tokony maika dia tsy atao malakilaky ny fandaniana azy ary avy eo zany reo mitetika zavatra ratsy zany zareo ao ka izy raha zay zany dia tena mila hoe aloha ravana malakilaky ihany any poroponao satria misy nindro kely eo ary avy eo misy koa ny fandaniana vola tsy ara-dalàna zany amin'ny Assemblée nationale ao zany teo hita daholo zavatra zay satria hita provole zany fa hoe misy hoe na papier rasy na zavatra tokony ilainy Assemblée tsy tanteraka daholo zany. Tsy ny ao anivon'ny antenimieram-pirenena ihany no nambaran'ity parlement ity fa tokony hanaovana fanadiovana fa ao anatin'ny gouvernement sy amin'ireo mahasovoany ivelany ihany koa. Misy amin'ireo membre gouvernement reo zany izy misy koa le misapaka amin'izao fotoana zao dia mba tokony hozarevan'ireo lehibe sy nambaratongany hoe ahoana mba hampisy ray mamatinitika zany agnatiny zany gouvernement zany satria misy tena mampanirana anay zany le mieritreritra n'olona reo ka zay moa zany miteny ihany mahatonga anay zany amin'ny fitondrana dia tsy misy miteny zay satria agnatony zay zany tagnisy hoe zao ny zavatra mety zao ny zavatra tsy mety tokony zay rehefa fanjakana koa zany hoe fanendrena an'ireo membre ny ambassadeur zany any ivelany satria 95% reo ambasady reo zany any dia sy concentré mba hitady olona zany mba hoe baera hampiasana vola ty Madagasikara fa dia hoe mameno ny posiny any zany sy haindreo fa volam-bahoaka no karamana zareo any fa reo zany manao pitoponoa. Tsy tokony misy fiantranany politika ary iverany fa ny mitovy firehana ary mahafantatra ny programan'asan'ny filoham-pirenena Amperinasy no tokony omena toerana hoy ny député ny Betroka Randrianasolo Nicolas.